resaka hoe amin'ny lakamisy tena mety amin'ny lakamisy fa io mila mba alimba fiangaviana ho ataonay aminareo radio BTB ny radio aty amin'ny tsy hoe mpanohatra fandradimonko tsisy mpanohatra zay ho fa miara manao fanentanana momba ny resaka lakamisy io fa ny atahorako amin'iny hoe raha voasana tio ka mitsebotra tena gavainy zalahy izy teny miradara io tena sura amin'izany efa mandehandeha any amin'izany manko zao io hevitra io mpamikotsokotsoka any zareo ho samborona aloha foana ireo olona ireo. Tompoko lasy tompoko vavy natokany firenena mikambana ho andro resam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana ny 1 septambra. Mankalaza zany andro zany miaraka amin'ny firenena mikambana isika eto Madagasikara. Tsy vina mpiarahamonina miendrika ho tratrarina fotsiny ny fandriampahalemana fa tena tetikasa goavana mipaka amin'ny fiarahamonina. Ny tanjona dia ny hamongotra ireo aratsiana rehetra mampiozigozana ny fandriampahalemana toy ny herisetra, ny fahankalana, ny fanavakavahana, ny fizarazarana sy ny tsy vitovianjo ary ny tsy fahamarinana mba hiaina ny tsirairay ampilaminana ao anatin'ny fifanajana na dia misy aza ny fahasamihafana. Mitaky asa mivaingana avy amin'ny tsirairay zany fa tsy vetsivetsy-po hiarahana fotsiny. Izany indrindra no antony ny safidianan'ny firenena mikambana ny lohahevitry ny fankalazana amin'ity taon'ity manao hoe ndeha hiara entana ho an'ny tontolo milamina. Antso ho an'ny fandraisana andraikitra zany koa andeha ho tanterana amin'izay sehatra rehetra misy antsika. Ambarao manodidina eo anivon'ny fianakaviana, any ampianarana, any ampiasana, any anatin'ny fikambanana rehetra any fa ny fihavanana izay soatoavina fototra ny fiarahamonina izay napetraka ireo razantsika dia mifiraisakina ny fandeferana sy ny fanampiana. Am'izao fotoana zao ary de efa misy kajikajy miainga indray ho resatsika moa zay rehefa avy eo raisitsika ny antso manaraka aloha miaraba tompoko. Allo faly miaraba fa ty tsy mindrany any eny tompoko de mahona fandeha hitatsika ny zavatra hita zao resaka rapport de force. Le rapport de force tenenity tsy hoe anobarofo na inona de ifaninana maranila tsy any le izy zay manko ny tenenin zareo nabitrako sy ninona ary nareo ka ngery de tiany zareo affronter miaraka amin'ny maramila zany tsy any le hevitra. Fa hevitra no atao hoe rapport de force amin'ny mpanohatra sy ny mpitondra fanjakana. Fomba fanjakana zao amin'izao mpitondra tena hitako malemy mihitsy tao anatin'izao zavatra amin'izao resaka skandale sy resaka zavatra rehetrarehetra mipoitra eto zao io tsy amin'ny delestage io. Malemy reo tsy manana hevitra intsony reo tsy maharesy lahatra. Zay le tena hita analyse tena analyse ny olona tsotra manao analyse zany. Fa lasa le atỳ amin'ny fanoerana ny tena mahita zavatra toka hatramin'ny resaka évacuation sanitaire ino fanoerana zao manana apoy kokoa zany hoe lasa pakany anatin'ny fon'ny olona. De zao le izy resaka hoe amin'ny lakamisy tena mety amin'ny lakamisy fa io mila mba alimba fiangaviana ho ataonay aminareo radio BTB ny radio aty amin'ny tsy hoe mpanohatra fandradimonko tsisy mpanohatra zay ho fa miara manao fanentanana momba ny resaka lakamisy io fa ny atahorako amin'iny hoe raha voasana tio ka mitsebotra tena gavainy zalahy izy teny miradara io tena sura amin'izany
efa mandehandeha any amin'izany manko zao io hevitra fa mikotsokotsoka any zareo samborona aloha foana reo olona reo dia izay ilay izy manjary maty foana manjary vomafy kosa ilay teny tarotolona raha ohatra tsika ka maivana anao an'izay zavatra izay tsy hanohana andreo fa fantatra ihany ny herindreo fa reo tsisy niza manohana tsony tsisy vahoaka manohana tsony fa maramila sy mitondra ny force tsisa manohana andreo am'izao rehetra dia hain'zareo makafahefana amin'ny alalan'io barofo fa tsy hainy le mitondra tsy manana gestion ana mpitondrana projet de société zany reo tsy manana an'izany reo dia izay sisa io herin'io manao barofo fotsiny hoe tikitinay ty ataonay an'izao dia zay sisy io dia izay mahatonga an'zareo manao fanehoan-kevitra adaladala sy tsy fantatra tsony satria samy manana an'izay tiany ho teneniny daholo reo fomba fanjakan'ireo dia manao an'izay tandrifiny vavany io fotsiny sisa député any 5e arrondissement manao an'ireny ny gouverneur n'Antananarivo manao an'ireny sy tandrifiny vavany io sisa nefa arakarak'izay ny akabliana azy voantsika mamatotra an'zareo amin'ilay zavatra ataony manjotso ireo maty miemotro ireo maty zay foana zay zavatra isy eo nefa dia misaotra pesaka ny kolotevesana zao makasitraka anao ary ny zavatra misy dia izay le vahaolana anie no ilainy vahaolana hanatsarana nyzany ataontsika hoe fisitrahana zoa izany raha mitenitsika zao fa hoe jiro sy rano no olana vahaolana amin'izany ary ny mpitondra ny tompona andraikitra mitady an'izany vahaolana izany miaraba tompoko eny tompoko dia ona fandehany eny tompoko efa tafiditra anao eny ary avy titoliara miantso eny to avy hatrany ny faneho-kevitra ao eny ary tompo ty tiako faneho-kevitsiko aloha dia mikasika ny raha atao mikasika benety aokory koa ty position ny fanjakana aloha amin'ny raiky niteren'lozy hoe nalano olan-keriny igny reo raha beny koa lafa ty koa mivola koa hoe zao ignasany tsy nalano olan-keriny zao dia akory koa ty position rozy koa mikasika an'igny aloha eo mbo hitaka eo aloha tohitatsika ty tohiny hoe manao akory koa ty position rozy hoe vandy koa ty resaky naboaky ny igny volagnin'rozy hoe nalano regny ety hoe nalano olan-keriny igny nalainy fikambanana masoto tiako volagna amin'izay aloha dia hoe tsika masikoro lefa tsika tsy magneky base piaro lefa kamba tsy magneky avao ziky farany zay vao tiako volagna zay isaotandrita tompo makasitraka anao avy any toliary amin'izay faneho-kevitra izay olana ary zavatra mianjady amin'ny fiainan'ny vahoaka avokoa izany miantraiky amin'ny fiainan'ny mponina avokoa izany ka izay la ilana vahaolana ao anatiny raha isitsika eny antso manaraka miaraba tompoko mamy avy atetoliary any tiako tenenina am'ireo tafika polisy miaramila gendarme reo koa nareo koa mba niteraky so dia ataonareo tsy manataranaka nareo rehefa mavy indray greve am'le 25 dia tofirinareo le olona fa nareo mieritsereta fa misy miteraky nareo mananjafy manananaky am'ireo polisy tapika iraky eo amin'ny vola kely amin'ny grade sasany atao koa zay misaotra betsaka makasitraka za ndray aloha tsy tia hita eto hoe rehefa tonga ny alatsinainy mandeha tsy tapaka mihitsy ominy la jirosalana tonga dia misy mandritra ny herinandro aloha mety ho zay io ary zany eny no ilainy miaraba tompoko mamerina kely any honorable eny tompoko isika vahoaka zany indrindra am'izao satria ma zao mandeha atao tena ho samborony izy teridara eo isika vahoaka zany tokony tsy anaiky hoe ho raha ho samborona any re olona reo na samborona na tsy samborona dia hoe amin'le 25 eo fotoana satria mantsy mandeha foana io raha matahoro io isaky zay mitaky tsika vahoaka nefa tsika zoatsika ao anaty lampanibendra nge zany spécialité any mihitsy io rehefa misy zaka gaga hoe ahoana moa zany misy raha matahoro otrao foana fa ndao rangary malagasy fa fotoana zao miery vao tsika sa makasitraka tompo makasitraka fa teneniko teo hoe mandeha fa rehefa tonga ny amin'ny alatsinainy manomboka alatsinainy hatramin'ny andro tsy misy jiro tapaka zany ary vitany zareo ihany ane zany rehefa tena ataony jereo rehefa misy lalao bariamo tsisy jiro tapaka zany mihitsy iny rehefa manao matsa ny bariana ohatra zany rehefa mandray vahiny any koa tsisy jiro tapaka zany raha itsika ny antso manaraka miaraba tompoko rabarareo mataviravo isoraka tompoko eny tompoko manentana e zato dia manentana le tanora aloha amin'ny laka misy io mba fotoana io hoe samy mitondram-bavaka dia mba miangavy an'reto mpitandra filaminana reto koa hoe zao ve ny efa ran'le gasy sa nareo andeha andofotra daholo koa
faharoa manaraka zany dia zao tamin'ny raha ny tolona tamin'ny 2002 mety be le hoe mihetsikitsy amin'ny province fa manentana an'ireo distrika manodidina Antananarivo zany hiara-irona ka ty Antananarivo hanao an'izany tsika satria raha tadidiko tsara tamin'ny 2001 ny tômôbila tany aminay nisy tamin'izany nivoaka atao aminay nisy anankifito tonga taty daholo maro ny olona mivery taty satria mbola tsy nahita an'izany Antananarivo zany mihitsy saingy nisy moa fiaraha-miasa sy ny hoe tena nafanafota amin'izany dia natery ny olona teny amin'ny fahasankarana tadidiko tsara mihitsy fa nisy very dia maraina raha vao tonga tany aminay zay ny ataoko hoe andao reto zay ny atao ohatra zany zao hoe province Antananarivo tonga aty Soavinandriana Arivomamo zay manodidina na Antananarivo rehetrarehetra zay faritany Antananarivo zany zany hoe miainga amin'ny province enina zany no tiako atongavana eto fa manainga an'le tanora le tanora mihitsy ny tena etaniko reto tsy haiko tokony tsy ho asiana fandarana zany tsika amin'ny lakamisy heriny amin'ny lakamisy zany ka ay moa ra soma zao dia makasitraka Gaëtan Assurance na makasitraka anao ao anatin'izay maromaro moa zany ny ataontsika hoe faneho-kevitra ary ny tena tsara ihany mampafantatra atsika sy mampatsiahy ao anatin'ilay izy hoe ny vahaolana izany no takitsika ao anatin'ilay izy ny fisitrahantsika ny zoantsika no takina ao anatin'ilay izy izany hoe manana zo isika isitraka an'izany herinaratra feno izany manana zo isitraka an'izany rano fisotro madio izany vahaolana makasika an'izany no ilaina ary eo moa mandeha ny resaka hoe olona telo nandeha teny amin'ny sena tsy nahavory olona nga moa famorina olona no tanjona ao anatin'izany fitadiavana vahaolana no antony ary reo olo reo ane tsy niantso tamin'ny radio tsy niteny tamina ataontsika hoe nametraka fisy hoe izay hitondra bidon eriananina fa tongava daholo tsy nisy an'izany fa nantereo dia fa ny fijaliana sy ny fahatsapatena hoe mijaly efa tsy zaka intsony izao zavatra ao no antony na tonga an'zareo nandeha hoe andao tsika ametraka taratasy ary zany koa no antony nandehanan'zareo eny amin'ny commune hoe andao sika angataka lalana haneho hevitra hitaky hoe inona ny vahaolana arosinareo mpitondra fa mijaly izahay vahoaka amin'ity fahatapahany jiro sy rano ity izany angela izy am'izao ndray ary mametra-panontaniana ny sasany nisy ny antso teo hoe ary to ny namantsika avy ny anteroky izy iny hoe lasa isaky no misy tranga tahaka ireny de ireo mpanakanto malazalaza indray no asaina maneoneo fifamalina na skandale nanivon'ny tambazotra tserasera ahafahana manodina ny fomba fijery sy ny fisainan'ny olona zavatra misy avokoa izany fa na izany na eo na tsy eo ny ilaitsika aloha de ny famahana ny olana ny ilaitsika de ilay mpitondra mahay mamaha mitsinjoa izany sosialim-bahoaka izany mahay mamaha izany olana ara-tsosialin'ny mponina izany raha tsy ilaza afa-tsy ty ataontsika hoe fahatapahan'ny rano sy ny jiro ity izany io zao zomany andro tena mahamay ny fitohanany fifamoivoizanao de hitatsika am'izany fa atreto aloha zany atreto tsy naomby ny fametrahana ny teleferika tsy naomby ny fandaniana vola be izay mampibabitrosany malagasy amin'ilay teleferika hoe entina hamaha ny olany fitohanany fifamoivoizana raha ny hita aloha zao tsara kosa ane le mba misy ihany lay fitohanana zany amin'ny faritra sasany fa rehefa mba misy lalana maromaro namboarina mba mienaenany amin'ny parti sasany reny zany no ataontsika hoe mba nisy solution kely tao anatiny fa raha am'izao aloha de any amin'ny zavatra tsy mitondra vahaolana any amin'ny zavatra mamono sy mamotika ny malagasy no hiazaka zahan'ny mpitondra ny resantsika teo le fanotofany de ny laniera izany ve tsy mamotika n'lay ataontsika hoe olona valoalina miaina amin'iny faritry laniera iny io fanotofana goavana miseho iny am'izao fotoana izao io ary azadino fa efa nanetsany ireo tamin'ny nisy fotoana tamin'ilay fametrahana n'io
trano be enara moa zany saina ohatrany mikatona ane izy io sa mikatona mihitsy mikatona tamin'ny reny sadek reny zany no mba nitokanana sy nisy olona tao anatiny fa am'izao izy mikatona teo amin'io parti io tena efa teraka mihitsy lay varin'lay olona teo a no avy atrany de nitotofana lay izy tena hitany masoko hoe niteraka lay vary efa miandry kely sisa zany de io tivokatra lay olona no totofana lay izy zany zavatra zany a manimba ary mamotika n'lay fiainan'le malagasy efa sahirana ny vidim-piainany ty efa rahantsika mahita fa tsy takatry ny fa efa mividy intsony io moa niteraka resabe lay tseratseratsyaritra ty a lasa niteraka resabe ary miparitaka be any tambazotra tserasera any lay hoe voan'ny sida ny mpiasan'ny fahasalamana fa io tsy mpiasan'ny fahasalamana irery ihany a lay sida tsy lay aretina VIH sida fa lay hoe salaire insuffisant depuis des années moa izy zareo hiditra fainga aloha isika de toizatsika fandarana amin'ny famitahana sy mifamadian'ny olona mikasika ny herinaratra tsy teny aho hoe kapokako fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refisiny mila zavatra précis nolazaiko mivoaka malagasy de tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara very rano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita atao anatin'izay 20 taona zay de ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara. Ny politika tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina, fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka ary azo ataony mamadika ary mbola azo ataony vadibadika. Mazava izay faneho-kevitra ny le olona le tena le irahanareo zay miteny zay, mazava izay faneho-kevitra izay. Politika ozy izy tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao ilazana ny marina, fa ny politika dia mandainga mivadibadika ary azo atao ihany koa ny tena mivadika. Nareraka de efa miteny azay a. Ny vaovao milatsaka zany zao avy any amin'ny sehatry ny amin'ny alalan'ny tambajotra-tseraseran'ny Randriana Soloniaiko sy teny dia nosamborin'ny mpitano filaminana manao teny fanamina sivily i Babasy Clémence zao marainy zao. Tsy mbola fantatra zany izy menada hoe nentinaiza fa mpitano filaminana manao fanamina sivily no naka azy teo Analakely. Zany hoe raha jerentsika zany de mipetraka ihany la izy hoe matahotra ny resaka momba ny fanehoan-kevitra, mbola fanehoan-kevitra ty resahantsika ty a, tsika tsy milaza zavatra any amin'ny zavatra hafa hoe misy zavatra olo-do eto Andrianarivo avatra. De efa miteny azay a, tsy mbola miteny tsika hoe odo raha ihany na odo ihany, fa itsika fotsiny mijery hoe misy olony reto entaniny sy manosika azy ao aminy, ohatran'za, ohatran'ny Andrianarivo avatra, ohatrantsika rehetra manosika atsika le hoe tsy visily le rano fisotro madio, manosika atsika le hoe fahatapahany le herinaratra, tsika tsy le herinaratra le bary ihany tsara le izy a, fa tsy le bary ihany ny ilaina le herinaratra, fa herinaratra tao iasana ny ilaina, mazava angambo zay. De efa miteny azay a. De rehefa manao hevitra le olona mitarika le bidon jaune miaraka mitady sy mitondra labzi avony nampiretina, de mametraka ny tonta-taratasy amin'ny fahazahoan-dalana, eritreretintsika eno tsara le filazako azy a, mametraka ny tonta-taratasy ho amin'ny fahazahoan-dalana zay atao amin'ny alakamisy 25 volana septambra, de samborona. Nareraka samboronareo mpitondra. Za tena miteny ny itsika manko mieritreritra hoe fa iza zany no mitondra de iza mpanora, reo rehetrarehetra reo no atao hoe mpitondra, fa ny any lokom-boasary rehetrarehetra ny atao hoe mpanohatra.
ry zareo no mpanohatra jereo tsara ny zavatra misy raha vao milaza le mpitondra ny andriana solonaiky siteny ngiara valimanana ry baba ry Clémence amin'ny maraina teo de hitatsika fa any am'le hoe any ve zany no vahaolana am'izao fotoana izao any am'le fisamborana ve zany zao ny vahaolana am'izao fotoana izao fa nanao ilon'ireo olon'ireo nanakatsakana ve ny lalana ve reo olon'ireo raha ohatra ka nisy mifanakatsakana ny lalana de niraisinareo le fepetra hoe kosa le fampiresana zany hoe tsy azonareo atao satria tsy nazahoanareo alalana de aravao ireo olon'ireo ry zareo nge nametraka tota-taratasy teny anivon'ny commune zay aneny nataony tao anatin'le izy nametraka mbola averiko tsara nametraka ny tota-taratasy am'le fangatahana fahazahoan-dalana atao amin'ny alakamisy 25 volana septambra de manasa ny Andriatongarivo raha kotondra zafy lalatina arety izy hotongeny iny tena za tena mibedesiny mihitsy tam'izay Andrianarivo afatra tadidiko tsara mihitsy nanao fandaharana atao amin'ny fahitalavim-panjakana za fa tatony ny asa le andro raisam-pirenena momba ny onjam-peo de niteneny mihitsy hoe tsy maintsy teneny ny tianarany de teneniko foanako zay efa zay le teneniko so de be deo ako ny zavatra misy zany ao ny ankehitriny mamahany le lasahirana ve fisamborana io any le raha matahora le ataonareo ny malagasy manangana saina eo amin'ny taniny mazava zany fa taniny io tsy misy saina afy eo le sainam-pirenena le drapeau io tiako resahany io fa raha nisy zavatra hafa teo de ifandrohitany reto sy reto zany ty tany ty fa sainam-pirenena malagasy no mitsangana eo maneho hevitra le malagasy amin'ny hoe ny fisiny rano fisotro madio eto amintsika amin'ny akapobeny eto Madagasikara mihitsy ny resaka io tsy anala-mangareriny voakasika io nataon'izy mianada io sy mpanolotsaina teny anivon'ny commune fa manerana Madagasikara io ataony io maneho hevitra izy ireo ny makasika any hoe tsy misy tsony izay herinaratra izay eto amintsika ary tsy misitraka izany de miantso izy ny am'mifady izy ane tsy miteny hoe miantso ny vahoaka malagasy ray manontolo fo izy miantso ny Andriatongarivo lalatina raha kotondra zafy arety ho tonga amin'io 520 io fanasana zany zay ve re olona le setrin'le izy hoe samborona de le olona le misambotra io Andrianarivo avatra de manao fanamina sivily inona ary ny atahorana ao anatin'ilay izy misy zavatra tsy mahazavatsony eto amin'ny tany sy ny firenena zay nge le nyresahako teto hoe tsy ianareo am'izao fa reto olon'reto ny atao hoe mpitondra reto zany ny mpitondra fa mpanohatra de mivolomboasary zay anie le zavatra misy de rehefa misy zavatra manohintoana la ny andro ianareo mpanohatra ao anatin'le famalinan'ilay mpitondra amin'ny anatin'ny tambajotra tserasera ny mpitondra hoa tsy zay le teny efa nazavaiko teo zay reo zany zay reny ry baba ry Clémence ry Ravalimanana ry Siteny reo rehetrarehetra reo mpitondra mialatsiny an'izay tsy voatonina fa mpanohatra de volomboasary rehetra de la ny andro ao anatin'izay izy amin'ny sehatry ny famalina anatina tambajota tserasera ny ataon'ny mpitondra izany hoe raha jerentsika izany raharaha-pirenena amin'ny ankehitriny de mafana io raharaha-pirenena io fa olana ve le fisamborana ho samborona amin'inona raha dinona fanadiadiana ho atao azy raha izay raha ohatra izy hoe samboritsika de fanadiadiana inona zany raha miteny anareo hoe tsy naza olon-dalana de izy angana notoana teny an-dalambe izy angana motika zavatr'olona teny rehetrarehetra teny aleo aloha zavatsara ny resa tsy sanatra ao mivavaladiny lela hoe miaro be fahatany fa ny zavatra misy iainana ho le manosika an'le olona hitatsika zao teny ivato tapaka ny herinaratra manosika an'le olona ivoaka eny an-dalambe ny fahatapahan'le herinaratra fa tsy nisy mihitsy ny teo atoko politika nanosika anazy teny tsy maintsy midiny eny nareo tsisy an'izay teny raha manao izy menada miaraka mpanolotsaina tsy misy mihitsy zay foana manko le lazay le volomboasary atosiko ny mpanao politika ka inamony olana raha atosiko ny mpanao politika arako nareo tsy anaoko fa rehefa le zavatra izy de mitsangam-boly anareo fa so de do tadima zavatsara fa misy fahataperany foana ny zavatra zay atomboka fa tsotra ny nareo iny efa zatra le nyteneninareo teo za efa zatra ny mpanao politika dia ny mpanao politika teo anay ozy izy dia tsy natao an'ny olona madio fo mazava ane zany le izy pitehana ane zany tsika Andrianarivo avatra andria tsy lavery gaetan de io zao maneho hevitra le olona de zay
tsy natao an'ny olona madio fo de manao valifaty intsihana indray le olona ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay tadio mazava tsara fa ianareo volomboasary manangana fahavalo ho anareo zay le zavatra misy satria vitsy mikitrana irery rehefa nanao ankalalahana le olona tsy nisy nininona teo tsisy potika teo tsisy famovozana voatotoana teo fifamovozana zany de efa mitohana foana hatram'izay fa vandy lainga ohatran'le tenen'le lehibe anareo ny amin'ny hoe tsy ny olona efa mifitoana fifamovozana eto de mpanan-karena amin'ny malagasy metsena ny grande surface ny malagasy fa malagasy to iza le metsena any de malagasy to inona no mampitohana le fifamovozana angatsy na mahaly alasahirana indray le teleferika zay ndray le teneniko teto hoe lasa fialam-boly le izy fa tsy natao fitaovana hitaterana fa raha iverenantsika zany satria io moa zany efa vavao efa ofisialy io avy any an'lehibe ny famiretana ny mpanohatra eny anivon'ny ny mpitondra zany ny mpanohatra eny anivon'ny anteny mera-pirenena satria izy no ao anatin'izay andrena solonaiko sy teny satria ny volomboasary zao zany lasa manohatra ny andreto olona ireto de mazava zany fa nidina teny lefa nametraka le ato tantaratasy izy dia mizotra raha ny fahalalako anazy zany aloha hatreto de hoe andeha izotra andeha eny amin'ny préfecture satria tsy maintsy zay moa zany ny atanatohatra ale raha andeha angataka toerana anankiray eto analamanga de ny préfet zay tompon'ny tanàna ny tabe ny tanàna zay tompon'ny tanàna sy ny préfet zay mifeha ny faritra analamanga de ao anatin'izay tonga ny anareo manao fanamina sivily misambotra azy de anaovanareo inona na le olona raha ve alaivitsika sara nyeritrehitra le olona izay anao fanadiadina azy any am'izay hitondranareo azy zay mbola tsy fantatra amin'ny ankehitriny hoe nakaiza fa de no samborona ny hita de inona zany no fanadiadina atao amin'ilay olona raha hiteny anareo hoe tsy nazahoan-dalana izy ane vo ametraka le ato tantaratasy am'le izy tsy nitarika vahoaka izy andao nareo ry vahoaka malagasy rehetra anaraka anay ametraka an'ty eny amin'nivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny anivon'ny préfecture tsy niteny an'izay izy fa nametraka fotsiny izy de mirava jereo tsara ny zavatra misy mazava ne zany fa mazaka olona no ianareo izy tsy nitambazan'ireo olondreo fa hoetin'ilay izay le tena hoe misy zavatra manosika ao teren'le zavatra misy de mandeha ho azy lay izy fa ianareo na mbola miteny areo hoe andao fa misy vatsitsiny zao ry misy tosika efa mena tsy hoantsony ny olona satria na ny antony efa mijery am'le raha pitsora afaka pitso am'izay hoe sola ka misy doy eto amin'ny tany sy ny firenena ka sanatriavony vava ny resaka aloha tsy tohizako fa itsika miara mahita miara-miaina ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay de ho raha isika ny antso tafiditra satria de abetsaka ianareo hoe mba homeo sehatra zay ry marijaona de izay le marijaona mahazo micro mmm be de be manko le olona le mitely le aiza le mmm zay le marijaona mahazo micro raha isika ny antso tafiditra iza ny efa tafiditra ao Antananarivo avatra de raha isika ampitoniana ampilaminana satria nonja-peo de fanabeazana sy fitezana ho atsika rehetra de ataontsika ao anatin'ny fitoniana tanteraka izay ary de isorana anareo foana hatramin'izay ka hatramin'izao ao anatin'ny fametrahana an'izay rafitra izay tsika mametraka rafitra foana ny amin'ny hoe fanajana sy ny nonja-peo fanabeazana miarabany efa tafiditra arany 34-49 vovoka vitsivitsy efa ao ianao eto fa niokevitra anao allo eny tompoko io miaraba tompoko miarabanao izy de avaiza tompoko miava ty fianaratsoa ihany eny tompoko miaraba atsika avy any fahatratsy fianaratsoa ihany ty mazava misy ilay fanehokevitry ny marijaona teo ofisialy tsy ny vahoaka malagasy tsony no mpanohatra fa ny firongony volomboasary no mpanohatra hay ve misy an'izany hoe rehefa manao mangataka fahazahoan-dalana ve zany de samborona avy hatrany mazava ho azy zany fa mpanohatra ny fanjakana zay tarihan'izao volomboasary zao ka ny afatra tiako apetraka de zao aoka itsika vahoaka malagasy mianga amin'ny faritany enina eto Madagasikara Fianarantsoa Toliara Tamatavy Majunga Diego sy ireo région rehetrarehetra sy Iona
ary tsy amela ny tantsika ho ampijaliana sy ampahoriny mpanohatra izay mieritreritra ny mbola anao mpampiretana amin'izao fiainatsika malagasy zao. Raha tsampanao hoe tena maharary ianao amin'izao fampiretana izay ataon'ny mpanohatra zao. Le mpanohatra tiako tenenina dia efa ofisialy ireo volomboasary. Ka raha tsampanao hoe maharary ianao ny vahoaka malagasy, andao tsika joro ary mangataka eto asivo fanentanana isaky ny faritany izy mba tena hampahomby an'izao fanehoan-kevitra lehibe izay ho sokafantsika mialaka misy izao. Ary tsy hijanona raha sy tapitra ny fangatahana sy ny fanereny malagasy fa tsy mety zao tsinjazolena sy fampahoriny ary fanaovana raha-matahora isan'andro isan'andro. Isika ny miara-mahita fa ny faritany rehetrarehetra eto Madagasikara dia aza mieritreritra mihitsy na raha volomboasary hoe mitafy an'iny akanjo volomboasary iny ireo malagasy izay reberebenareo amin'ity varitsindry spectacle fanomezana tisserie sy retoveta sy ny karazany reto. Dia mihevitra ve ianareo fa hoe ao am-pony malagasy ianareo? Tsia ianareo zao no mpanohatra fa ireo malagasy ireo efa ela miandry ary leo. Ka izay mahatonga na mametraka hoe aisy fanentanana isa-paritany izy tia mba tena hampahomby tsara. Ary ireo olona izay hosamborina ireo dia mangataka izahay malagasy avoaka ao anatin'ny fotoana firy ary ho avotsitra ireo satria taratasy fahazoan-dalana no takino ho apetaka izy ireo fa tsy mitarika olona mihitsy ireo ndao hiaraka irona akery amin'ny privé na akery amin'ny commune tsika. Tsy izay le isa taratasy fahazoan-dalana no hoentiny babateny ka maninona samborinareo avoa ireo saotra toko makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao salama tompoko eny tompoko iza dia vaiza tompoko any avy titoliara ihany maheno ny clémasy madame clémasy zany samborina nefa fangatana no atao io zany fampitahorana io jerevony ao Antananarivo zay raha ndeha hemotra indray koa satria misy an'izay tsy ho saky mihitsy ny anao inona iny satria zavatra mazava be eny ny tanjona andry zareo ary tsy namitaka vahoaka izy fa hoe hangataka fanomezan-dalana fitondra ny madama laladiana ao amin'ny kianjan'ny demokrasia. Ka ny zavatra mahagaga ohatra misy sambosambotra ohatran'izany mihetsefa nareo Antananarivo fa nareo ny voalohany dia manaraka fotsiny aty amin'ny faritany fa tena milendalenda dia milendalenda fomba fihetsika ohatran'io ny aty amin'ny faritany amin'izao fotoana zao. Ka raha nareo io mihemotra amin'izay zavatra zay fa hoe voasambotra ny any dia hoe izany tonga dia rehetrarehetra tonga dia miditra anatin'ny prison rehetrarehetra miaraka amin'ireny olona voasambotra ireny fa kaza mihemotra mihitsy nareo fa zao ny fomba fifakana azy zao. Dia makasitraka dafy elatsindra nga makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka satria dia maro be anareo no miditra ato raha ny zavatra misy efa nytansaiko teo hoe avy nanatra ny antao tantaratasy teny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary saika andeha ho eny amin'ny préfecture dia teo amin'ny manodidina teo zany dia efa nisamborina tamin'ny fiara roa samihafa ary mpitandro filaminana manao fanamina sivily no ny sambotra azy. Miarabanao eny tompoko salama tompoko miarabanao eny tompoko iza dia vaiza tompoko ahoana ny fandehana efa tafiditra ianao arany iza dia vaiza tompoko mba saika zavatra tenenina raga eny tompoko mikasika an'le ao abenetry oeto zaho manko mba tompo tanàna ty ihany eny tompoko io le olona miteneniny zareo hoe nataon'olona kidnapping izy mihitsy no mijoro vavolombelo ao amin'ny tambazona serasera amin'izao tsika miteny zao fa noterena ary natao ankiteritery hiteniny zavatra tsy tokony noteneniny nanambara ampahay be maso mihitsy izy fa tsy nisy olona nanao kidnapping azy na ny ray ary fa i maître Zily hono napakaky chef quartier azy teny amin'ny tanàna misy azy dia nanerisery azy hanao hoe enao zao atavo fa tsy nanaiky izy ary nilaza marina mihitsy izy teo fa tsy marina hono le zavatra tsisy olona nanao kidnapping azy eny tompo zay zany ny zavatra misy ato fa io
io metra zily mihitsy no tena fototry firongony zavatra rehetrarehetra ato aminay abenetsy izy mihitsy no tena manao an'iny fa izy manko na azy vola be azy izy zany de izy mihitsy no tena manao an'iny zay ny fandehan'ny zavatra ato satria zanakanabaviny manko le nataony merana kely maliniky izy no tena problema ato zay le izy ka misaotra betsaka tompoko fa zay ihany mba kutaiko e makasitraka anao anatin'ny fanehoan-kevitra raisika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao dia afaka miteny avy hatrany mitondra an'izay fanehoan-kevitra izay izany efa tafiditra ao afaka miteny avy hatrany ianao satria efa ao ianao dia lasa lany le fahanantsika dia zay le mahatonga an'leo le opérateur mahazo tsiny nefa antsika mbola variana mijeriny manodidina ihany koa aorany e izany efa tafiditra ao alohan'ny idirantsika any amin'ny faingo dia andray antso hatrany isika satria dia mafapana ny toetra raha eto amintsika ao anatin'ny sehatra maro isan-karazany ho amin'ny ankehitriny ny zavatra misy zany amin'ny zao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitra avany amintsika marobe miarabanao rehefa tafiditra ianao eny tompoko efa tafiditra eny tompoko eto fanehoan-kevitra anao avika vaty Tomasina ihany tompoko miarabantsika avany amin'ny faritra antsinanana faritran'ny Tomasa miaraban'izay maheno dia miaraban'izay mafana ny aty Tomasina aloha raha resaka delestage dia mbola azo lazay antonontonony ihany ohatran'izany koa ny rano satria ty misy an'ny pôpitany fa ny anareo ndrenivohitra ao dia tena mafotaka be kanefa rehefa nahita zay omaly niny fitarian'ny olona mianadary eny dia inona ny zava-misy ataony sasany fimehezana indray le izy atao fimehezana le izy nefa anareo any ny tena marary voalohany ary manampy an'izay ao daholo ny ministera manomboka avy amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny président fokotany ao daholo no mipetraka ka mitarika le olona moalaoala fotsiny tsika ty anaty Facebook tsisy mitarika le olona tsika menomenona ka za zany dia tena hiteny hoe oka itsika indrindra itsika tanora taritin'olona amina zavatra hafa amina base ny resaka Facebook avilony zareo any ny saintsika dia variana any indray lasa ry mitiavana ny mamaika atika fa tsy amin'ny hoe ahoana no avynyity firenena ty satria ne ireo mpitondra reny efa any amin'ny 20 taona mihoatra daholo ny ankamarony ino zany da fa afaka 10 taona reo efa tsy antsony fa itsika 20 taona amin'izao fotoana zao mbola eo tsika raha ohatra ka tahin'Andriamanitra afaka 10 taona ka mandinia tsara itsika tanora za tsy miteny hoe andao hidina an-dalambe na andao hikomy fa mba jereo no avinao tanora fa ireo mpitondra ireo ne vao miala eo fitondrana izy ny avenirany vady aman-drana nefa mipetrapetraka lasy izy any an-dafo raha isika indray ny antso tafiditra manaraka